Katsaka amin'ny fotoana rehetra. Mijano hotelo amin'ny sifolo ireo olona voamarina fa mitondra ny trangan'aretina coronavirus androany 9 Avril. Araka ny nambaran'ny profesor Marie Daniel dia tsy nahitana tranga vaovao momba ny Covid-19 tamin'ity androany 9 Avril ity. Namafisin'ity mpitondra tenin'ny CCO Covid-19 ity fa misy 2.20 amin'izao fotoana izao ny marany voan'ny coronavirus manaraka fitsaboana amin'ireo toeram-pitsaboana samihafa. Nampatsiahy ihany koa ny tenany fa efa mahatratra 1.10 ny olona sitrana hatreto. Nanambara ny nisy ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika ny profesora Beatrice Somako androany 9 Avril fa tsy isy ny taona fotsy na dia eo aza ny olana ara-pahasalamana mianjady amin'ny firenena. Tsy maintsy vitaina amin'ity taona ity ny fanadinana bakalorea hoy izy nanamafy. Mbola nanohy moa ity minisitra ity fa efa eo andalam-pandiniana izay fomba hanatanterahana izany fanadinana izany eo anivon'ny ministera. Androany 9 Avril no andro farany ahafahan'ny olona izay mipetraka any amin'ny faritra mamonjy ny tany aviny na koa ireo olona tavela tany amin'ny faritra ka hody aty Antananarivo. Tsy misy intsony ny olona afaka mandeha aoriana ny tady androany hoy ny tale généralin'ny agence des transports terrestres ny général Jeannot Reribaka. Nilaza kosa nefa ny tenany fa ny fiara miditra ny tompo-piantsonany rahampitso 10 Avril dia tsy maintsy raisin'ny tompony andraikitra any amin'izay toerana alehany. Tsy mitovy mantsy ny halavirana amin'ny faritra samihafa hoy ny général Jeannot Reribaka ka misy ireo mpandeha ny ainga androany alakamisy no tsy hotody antseranana raha tsy rahampitsoma. No marinina ihany koa fa ny fiara fitaterana avy nanatra olona dia afaka mamonjy fodiana avokoa.